Ny logité miaraka amin'ny art de vivre. Cornstic mampifarantsika atao anatin'ny logité. RTL manolotra ho anao. Alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana desambra miarabantsika rehetra mpanaraka ny druminina tonga soa atao anatin'ny logité. Ny amin'ny androanysika dia iresaka vaovao maromaro anisan'izany eo amin'ny resaka politika dia ny fanambaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy ilatsaka hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Eo amin'ny vaovao ny tranga kosa dia notafiana jiola 4 mirongo fitaovam-piadiana ny tokantrano iray teny Soavimbahoaka nanisana ary lehilahy iray no maty voatifitra tamin'izany. Ny resaka sosialany koa isika satria dia Nikatona avokoa ny fonja androany ary tsy nandray ireo olona ampidirina amponja vonjy maika intsony. Izany moa dia fitokonan'ny ireo mpiambina mpiandry ny fonja. Ary resaka ny kolotsaina sika makasika ny Coliseum de Madagascar sy ny fanatanjahantena makasika ny baolina kitra. Atombotsika avy hatrany eo amin'ny politika izay vaovao izay miaraka amin'ny farana soavina. Manao fara? Miaraba amin'ny riza ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny druminina ny atokantrano any amin'izao fotoana izao. Araka nefa natsidiky riza tahina teo dia tsy andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny filoha teo aloha. Izay no fanambarana nataony. Nisy moa ny fionany tamin'ny mpanao gazety tany Tanzania omaly maraina. Izay ho izy ny fanapahan-kevitra hitako fa mety ho an'ny vahoaka malagasy. Raha itsika ara ny sombisombiny tamin'izay valandresaka izay. Tao Dar es Salaam, Tanzania, tao amin'ny State House no nanaovan'ny filoha teo aloha ny fanambarana. Teo akaiky ihany koa Andriamatoa Kikwete, filoha tanzaniana nandritra ny fanambarana. Eny koa i Andriamatoa Ravalomanana ny antso nataon'ny SADC ary mahatoky ny vondrona SADC ao. So Mr. President, believe me, I take this decision not to participate in the election, and I'd like to ask also our brother to do the same for the sake of our people. But, the most important thing for me is this decision. We are reached the point to find the final decision to the Madagascar people. Nanambara ihany koa ny tena fa hiverina eto an-tanindrazana mba hiara-hiasa sy anarina ny Madagasikara. In my heart, I want to help my Madagascar people. Nanambara kosa ny filoha tanzaniana Kikwete fa andraiky ny ihany koa ny eo amin'ny filoha Rajoelina mba handraisan'ny fanapahan-kevitra toy izany ihany koa. Ary manoloana iny fanambarana iny indrindra dia mbola tsy nanambara mivantana tamin'ireo mpomba azy ny tenany. Ireto farany moa izay niandro fatratra ny fidirany mivantana tetsy amin'ny magrobe horirika nandritra ny fankalazana ny tsingeritaona fa 13 taona nyity filoha teo aloha ity. Andeho arahantsika indray ny fanampanazavana mikasika izay. Tsy naharenesana feo Andriamatoa Ravalomanana androany nanoloana io fanambarana nataony tamin'ireo mpanao gazety tany Tanzania omaly io. Ireo mpomba azy izay niandry ny fanehoan-keviny tetsy amin'ny kianjan'ny finoana be horirika nolazain'ny mpitarika ny ankolafiny fa tsy anambara resaka politika izy aloha fa ny mikasika ny fety no horesainy. Na izany aza tsy nisy antso mivantana nataon'ny filoha teo aloha na makasika ny fety aza. Andrasana ny toy n'ity toetra raha ity. Misy ireo milaza fa noho ny fitiavan'ny tanindrazany no mahatonga azy tsy latsaka hofidiana. Mandeha ihany koa anefa ny feo fa fomba ataon'ity filoha teo aloha ity ihany izao mba hiverena ny antanindrazana. Ny vaovao manaraka kosa dia anaovana fanadihadiana lalina ireo sehatra enina lehibe izay voalaza fa fototry ny olana eto amin'ny firenena toy ny andramena, ny rarahana dinina ramarsona sy ny sisa ka filohana komisiona enina eo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita no voafidy isahana izany androany. Andeha arahantsika indray ary ny makasika izay. Voafidy teo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita ireo komisiona enina anatanteraka fanadihadiana izay mila arahina maso akaiky. Anisan'izany ny olana eo amin'ny fananantany dia san'Andriamatoa Naivra Olodinina. Ny resaka andramena kosa dia andraikitra Andriamatoa Le Cacheur no manadihady azy. Ny tsy fahandriam-pahalemana ny atsimo dia anjaran'Andriamatoa Fanatera Langin. Ny rarahana Dina Ramarsona dia an'Andriamatoa Ratsimbazafy Cyril.
Nisy ranatsambo-ny Tomasina kosa dia sanin'Andriamatoa Ratsimba Jean Patrice ary nisehatra ny arenakibon'ny tany dia raisin'Andriamatoa Bettina Bruno Antanana ny fanadiadina azy. Raisin'Andriamatoa Alain Marsona kosa ny fitantanana ny komision ad hoc. Asa goavana no miandry azy ireo. Voafito tao anatin'ny androm-panjakana izy ireo ary atokisana avitany andraiky ny avy no antony safidianana azy hoy Andriamatoa Rasolofo René mpikambany CST. Anomboka hiasa avy hatrany izy ireo ary fito kosa mpikambana fito hatramin'ny 12 isa eo ireo voalazanarany ireo mba hiara-iasa aminy. Izay ny vaovao politika hiditra eo amin'ny lafim-baovao manarakintsika miaraka amin'ny Jerry Edouard ny fait divers. Jerry tsara misaotra rizataina dia miaraba anareo mianada ihany koa ary dia mankasitraka anao izay manaraka ny le jité amin'izao takariva izao. Araka ny efa voambara teo dia nisy ny fanafiana nataony jiola 4 mirongo fiadiana tany amina trano anankiray teny Soavimbahoaka nanisana ny talata ifoa alaroby tokony ho tamin'ny 2 ora maraina teo. Lehilahy iray arak'izany no maty voatifitra lasa koa ny vola sy ny entana izay tao an-trano. Tsy nisy fahefakadiny akory no nanatanteran'ireo jiola ny fanafiana tao amin'ity trano ity. Nianika ny tamboho be izy ireo ary niditra avy hatrany tao amin'ny lavarangana tao amin'ny rihana voalohany. Nanoatra nefa irastefa 17 taona ka nikapoka ireo jiola tamin'ny antsy izay no nahavoatifitra azy ka nahafaty azy. Za koa teny farafary eto sana tipo za mibany eto. Rehefa tena vaky za zany somary teto azy amin'ny farafary. Teto any mambanany an'ilay basy mambanany mijery eo zany. Rehefa eto mambanany an'ilay basy. Dia ny dala moa zany ny fijeriko azy. Olona mafantatra azy fijeriko. Lasa tamin'izany ary ny vola 5,5 alina ny ampy lecteur atao an-trano. Rehefa tsy nahita hoalany intsony ireo jiola dia nirifatra ny tsoka. Na dia nanenjika sy ny anjovonjy aza ny tao an-trano dia tsy afaka nanao izany satria andro alina raha teo no sady tsy misy jiro manazava ny tanàna. Misy ny zavatra misio mo événement misio aty dia malaina ary zareo nakaty. Hoe raha vao Soavimbahoaka dia kamo izy satria maizina lalina ratsy. Ka zay zany mba angatany ny jiro mba ilaina mba mazava ny tanàna zany. Ny lalana koa zany mba manentana koa amin'ny fikarakarana ny lalana kely ety amin'ny tanàna. Ary dia izay tsy fandriam-pahalemana izay dia isan'ny mampimenimena sy mampitaraina ireo olona amin'iny faritra iny. Dia mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ny eninivon'ny fonja kosa iray dia ireo mpandrarahany fonja izay tapitra omaly ny fepotona izay nomen'izy ireo ny fitondram-panjakana izahana fepetra manokana mikasika ny fangatahan'izy ireo tsy aivina fa mangataka fampiarana ny karama mifanaraka amin'ny fanatsokajiana vaovao izy ireo. Arahantsika avy hatrany ny fanazavana entiny mpitondrateny ny sendikan'ny mpandrarahany fonja. Hatramin'izao tsika miteny zao niezaka ihany zay atao hoe ny contact reny lehibe ambaratongany nefa moa zany ohatrany hoe toka menasy trerina no azonay satria zay fa tsy ara-dalàna zava-taonay. Etsany teny zay hoe ny syndikanay dia mijoro ara-dalàna ara-panjakana ary miaro ny zony mpandrarahany fonja. Asany tafiditra amin'ny zony mpandrarahany fonja atao hoe saka catégorisation satria manomboka amin'ny grade farany ambany tasika hoe agent stagiaire ka hatrany amin'ny grade farany ambony ireny inspecteur général reny dia tafiditra amin'izao etsika ataonay zao daholo. Mbola isy ihany koa ny fanambarana izay ho ataon'ny mpandrarahan'ny fonja raha ampitso alakamisy ary dia ao anatin'izay tsika raha ampitso zany dia hanaraka izay fanambarana izay. Fa karazana fisolokiana hafakely kosa indray ity taterina aminao ity dia mahakasika ny fomba hidiran'ireo olondraza zany hoe ireo mpisoloky any anatin'ny adresy mail ka iray ary manoratra any amin'ireo olompantatry ny vao amin'ity adresy ity zareo zany hoe ilay contact ity adresy nataon'zareo piratage ity raha izany ary avy eo dia mangatabola avy hatrany ary avy hatrany ny fanadiadiana nataontsika mahakasika izay.
Manandrana mampinditra ny teny miafina na ny mot de passe amin'ny adresy mailaka rehetra ireo mpisoloky. Rehefa tafiditra ao izy dia soloina avy hatrany io mot de passe io mba tsy hahafahan'ny tompony mikirakira ilay adresy intsony. Manoratra any amin'ireo olo-pantatra na kontaktin'ilay tompon'ny adresy izy avy eo ary milaza fa sahirana any an-tany lavitra ka mila handefasana vola be, mitantara ny olona iray. Ny vitoatin'ilay mail zany dia hoe ay tsy hoe sahirana fa very ny passeportko sy ny carte d'identité ako dia ikarakaran'izay aho ka mila vola 10 000 € ao anatin'ny 2 andro satria raha vao tsy vitako anatin'ny 2 andro passeport io dia misy akony aminazy zany zay zany fitarainako tany amin'ilay olona. Nefa zavatra tsy mitombina amina misy le satria za tsy dia mampiasa passeport amin'ny fiainako andavanandro. Izay zany votoatiny tao misy hoe fitadiavana vola. Dia le anankiray faharoa koa mbola fitadiavana vola ihany koa. Nalefa ny tao amin'ilay olona misy zany ny adresy hoe andefasana anazy, andefasana an'ilay vola. Fa rehefa avy niantso anahy moa ilay olona dia tsy taitra intsony izy dia izy koa moa vao marina hoe tsy zany andefa azy. Ny fietsika atao voalohany rehefa sendra mahazo mailaka mampiahiahy dia ny miantso avy hatrany ilay olona fantatra mba hahafantarana ny zava-misy marina hoe hatrany ity mitantara ity. Nisy fianakaviana no niantso anahy telefona, io fianakaviana moa avy ivelany dia zao nataony ianao mitady vola 10 000 € hoe maimaika fa sahirana dia kakabe moa hoe azany nalefanao mail aty amiko izy ilay olona. Dia vokatsy zany dia somary gagagaga ihany dia zao zay efa tapabola anao tsy nasokatra mail ka mail anao malina izy dia zao moa somary gaga ihany zany hoe vokatr'izay dia voatery zany tsy maintsy nanokatra compte mail vaovao .com ny ampiasaiko amin'izao dia ny compte mail atao ampiasana ihany koa. Isan'ny mahatonga ireo mpisoloky tafiditra anaty compte ihany koa dia ny mot de passe tsotra loatra. Ny an'ity olona ity zao dia 2, 3, 3, 7, 8, 9 ny nataony taloha. Azo lazaina ho tafiditra tao anatin'ireo mot de passe be mpampiasa indrindra itony satria raha mijery ireto taremarika ireto dia mampatahotra ihany ny zavatra hita satria mahery ny 7 alina sy 2 hetsy no mampiasa ny 2, 2, 3, 4, 5, 4 ary radiniana dia saika mitovy avokoa ireo mot de passe be mpampiasa ireo. Mila fitandremana ny fitehirizana ny teny miafina indrindra fa amin'ny toerana be olona toy ny cybercafé. Manao mot de passe asina cycle majuscule dia cycle minuscule donc lavalava dia cycle chiffre. Donc ça c'est compliqué izy koa zany tao hoe tady zay fanaovana mot de passe. Ina misolo mot de passe fa ohatra sendra ohatra misy ampiretony compte koa efa miva compte dia vaika le mot de passe dia izay no makasika an'iny fanadiadiana iny araka izany dia tandrovy ary tandremo ataovy toy ny anakandriamaso mihitsy ny fitandremana izay mot de passe na koa ilay teny miafina izay. Misaotra ny jery teo amin'izay vaovao feno izay hiditra eo amin'ny vaovao sosialy sika mbola manana vaovao sosialy ihany koa jery fa mialohan'izay aloha dia raisitsika irindra tahiry. Manao ny tahiry? Miarabanareo ary ankasitrahana ihany koa ianao mijery ny jité amin'izao fotoan'izao. Betsaka amin'ireo ankizy tezaina eny amin'ireny ivitoerana mpanao asa soa ireny no kamboty sy tsy alain'ny fianakaviana intsony tsy ho diso anjara mihoatra amin'ireo ankizy hafa rehetra nefa ireo kamboty ireo satria dia isy ny hetsika tolo-tanana izay hanomezana azy ireo kilalao ho an'ny fetiny noely izay ankalazaina Atsoatsy. Ankoatra ny tsy fahafahana amin'ny fety miaraka amin'ny fianakaviana toy ny olon-drehetra dia mbola sarotsarotra kokoa an'ireo ankizy sahirana sy tsy misy pia ny fahazoana akanjo sy kilalao an'ny fety toy ny noely na taom-baovao. Manana azo feno an'izany anefa izy ireo. Ina zao ny kilalao tiandrianana? Dinety. Ankoatra ny kilalao ina koa zavatra tiandreo azy ao amin'ity noely ity? Hitako vilany kely sy fatapera kely, akanjo, baskety, akanjo.
entina indrindra anampiana azy ireo dia manomana hetsika ny oviva avy amin'ny orinasa star izay fampisehoany arahana amin'ny momota. Avy amin'ny fifidianana tapakila no androtsahana izay kilalao izay ho azy ireo. Ny vidim-pidirana dia 4,000 ariary fa ao anatin'izay 4,000 ariary izay misy oviva kely ho an'ny mpijery dia misy kilalao anankiray koa efa ao anatiny fa ilay kilalao tsy ho an'ny mpijery fa io kilalao io no arotsaka ho an'ireo zazak'amboto ireo. Dia amin'io andro fampisehoana io mandritra fampisehoana no atolotra ho an'ireo association sy mpitazazazak'amboty dia kilalao voangona rehetrarehetra. Enina arivo eo amin'ireo ankizy tezana eny amin'ireo ivitoerana efatra voafantiny toy ny SOS village d'enfant manerana ny Madagascar, akany avoko ONG famille no ahazo kilalao maimaimpoana ho an'ity noely ity, dedikasy izay natsangany oviva ho fanampiana ny ankizy tsy misy pia ary hanomezana fahafaham-po azy ireo. Itondray kilalao ny zazakely fa ny fiainanay manitsy amely. Manisa telo. 1, 2, 3. Eo amin'ny fandraharana kosa indray mbola olana ho an'ny tanora ankehitriny ny tsy fananana tosika ho an'izay fandraharana izay manampy azy ireo ny hetsika goavana karakarain'ny filan-kevitry ny tanora CNG miaraka amin'ny fikambanana tanora adrada ary ny mpiara-miombona antoka ULEM ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ao Mamasina. Atrikasa lehibe momba ny tontolon'ny fandraharana mivantana no nataon'izy ireo tamin'izany izay nanasany ny tanora rehetra tsy hankanavaka. Tanjon'ny CNG ny ahatonga ireo tanora malagasy maro mpandraharaha hoy ny filohany Ivan Falilony Aina Rakotondrabe. Atao zao zavatra zao satria ny tanora dia raha malala fa manana olana ngeza be amin'ny resaka asa dia izy ireo no andeha ao avondrina ary omena sehatra mba ahafahany mitondra ny tetikasany ka ho vatsiana vola avy hatrany. Efa nisy ny fidinana tamin'ireo faritra maro manerana nosy nahafahana ny eny ny filan'ny tanora mikasika ity sehatra iray ity. Mahery ny 700 ny antota taratasy mirakitra tetikasa voahangona. Mandalo sivana maro anefa izany ka izay mendrika sy maharesy lahatra ny mpamatsy vola ihany no ahazo fanohanana ara-teknika sy reny vola enti miainga. Eny ireo tetikasa mendrika ho vatsiana ety ampiandohana. Ny anakena aloha zany hoe isa-partany araka ny filazantsika azy teo dia hoe iray isa-partany zany aloha zany no vatsiana vola. Dia ny famatsim-bola zany arakaraka ny business plan n'ilay ankizy, zany hoe arakaraka ny zavatra ho ataon'ilay ankizy any amin'ny faritany, zany hoe secteur ohatra hoe zao hoe fambolena ohatra na fiompiana dia miankina amin'izay ary ampina izy amin'izay hoe fanatsarana n'ilay projet fa hovatsiana vola izy amin'ny fanombohana ka hatramin'ny fanatanterahana hatramin'ny farany. Manaraka fiofanana momba ny fandraharahana mihitsy ireo tanora manana tetikasa ireo ka ny ULEM no iandraikitra izany fiofanana izany. Atory ireo tanora ihany koa ny fomba andresen-dahatra ny mpamatsy vola anaiky anohana ny tetikasany. Ampiana ihany koa anefa izy ireo eo amin'ny fitadiavana lalam-barotra. Lafim-baovao hafa kosa indray fanafody ho an'ireo be antitra sy ireo voafonja ao amin'ny fikambanana afarisy ho an'ireo tsy salama no izay namponja moa zany no notoloran'ny CLCM na ny centre de langue chinoise à Madagascar io tolakandro teny Anozato. Telo volana teo izay no nitsangana ity ivitoerana ho an'ny teny sinoa ity eny Manakambahiny. Ankoatra ny fanapariahana ny teny sinoa eto Madagasikara dia misy ihany koa ny tetikasa sosialy izay sahan'ny mpikambana ao amin'ity ivitoerana ity. Efa nisy ny fanampiana toy ny kit scolaire nomena mpianatra sahirana tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia ny fanafody no atolotra ho an'ireo be antitra ao amin'ny fikambanana afary malagasy. Priorité aminay aloha zany zao dia fonja sy ireo sotonina tena ilaina fanomezana ny fanafody. Dia hitanay rehefa be ahoana ny toy fa zay aloha zany zao hitanay. Zay zany dia miasa amin'ny resaka sosialy zany ohatra nanampiana ny afary malagasy zany resaka fanafody dia misy ihany koa zany afaka manampy
sehatra maromaro zany zay miasa au niveau'ny social zany na resaka amin'ny fianarana na resaka amin'ny fahasalamana na resaka fanatanjahantena. Zara roa nefa ny fanafody omena ka amin'ny volana janoary 2024 no ho avy ny andiam manaraka amin'ireo fanomezana izay ho atolotra ity fikambanana ity. Izy ihany koa ny tetikasa fanamboarana ny trano atao Brown fohy be ho an'ny fikambanana afary malagasy. Izay ny vaovao tapany voalohany tamin'ny jité ao amin'ny tapany faharoa isika dia iresaka ny vaovao avy any ivelany, iresaka ihany koa ny vaovao hafakely izay somary mampalahelo ny amin'ny androany, misy ihany koa ny vaovao ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina. Afaka 2 minitra. Que vous soyez à Madagascar ou en France, utilisez votre numéro prépayé RTL et continuez à recevoir des appels et SMS. RTL, le seul opérateur malgache à offrir le roaming prépayé en France. RTL. Chocolat, oups. Pasta. Chocolat, oups. Pasta. Oups. Pasta. Nohon'ny chocolat mi fangaro. Oups. Tena naturali. Pasta. Oups. Pasta. Chocolat, oups, pasta. Passe partout. Restaurateur et professionnel de l'hôtellerie, Art de Vivre vous propose toute une série de vaisselles et de couverts sobres et chics pour une présentation élégante de vos tables. Offrez à vos chefs la sélection très raffinée d'ustensiles de cuisine en inox, chauffe-plat, coutellerie, thermos. Faites de votre restauration une référence en art de la table. Art de Vivre, le prestige de vos tables. Art de Vivre, route d'Anjunja. Misaotra antsika hatrany mbola miaraka aminay eto amin'ny jité hiditra eo amin'ny tapany faharoatsika ary ny anomboana an'izany dia ny vaovao avy any ivelany toy ny mahazatra. Ny any Egypte no mbola mitana ny sainy maro ny lamina ny tany Egypte tao amin'ny Le Caire renivohitra ny amin'ny androany fa omaly alina kosa no nisy ny hetsika nataon'ireo mpanohitra omaly ariva be moa zany ny tena mbola angatahany ireto mpanohitra reto ny ankamaroany dia ny hoe anasorany filoha Mohamed Morsi ilay decret izay manendry fahefana bebe koa azy. Ity tovovavy ity zao dia milaza fa voalohany izy ny mandray anjara amina hetsika iarahana amin'ny vahoaka marobe toy izao ary tsy hiala mihitsy izy fa vonona ny ady hatramin'ny farany mandra-panasorany ny filoha Morsi an'izay decret izay. Tsy dia mitovy hevitra nefa reto mpanohitra reto satria dia samy manana ny tanjona andehanany aty amin'ity hetsika ity. Ity tovolahy ity indray zao dia milaza fa tokony handray anjara amin'ny fifidianana fitsapakevim-bahoaka ny mpanohitra rehetra fa kosa hifidy ny tsia mba tsy ho lany izay lalàna eritreretiny Mohamed Morsi ho apetraka izay. Ny antoko-mpanohitra FSN dia niantso ny pombazy sy ny mpanaradia azy mba handray anjara amin'izay fifidianana izay fa kosa hifidy ny tsia araky ny hevitrilay tovolahy teo. Mbola misy kosa nefa mpanohitra sasany izay milaza fa tokony tsy handray anjara mihitsy amin'ny fifidianana io ny mpanohitra sy ny vahoaka rehetra. Izay ny vaovao ny avy any Egypta nyizay fifidianana izay moa dia tokony ho atao amin'ny asabotsy izao. Ny avy ao Syrie kosa dia mivory amin'izao fotoana izao ny vondrona antsoina hoe naman'ny Syrie. Izy io dia fivondronana firenena anjatony, firenena arabo sy firenena tandrefana ary any Maroka no atao ity fivoriana ity amin'izao fotoana izao. Ny zava-dehibe nivoatra tamin'ity fivoriana ity dia ny hoe ny fivondronan'ny mpanohitra ao Syrie irery ihany no ekena ho mpisolo-tena ny vahoaka Syriana fa tsy ny gouvernementany Bashar al-Assad intsony. Ny Amerikanina manokana ihany koa dia nanao an'izay fanambarana izay omaly alina i Barack Obama dia nanambara fa ny fivondronan'ny mpanohitra irery ihany koa no sisa ho eken'izy ireo fa mpisolo-tena ny vahoaka Syriana. Raha tsy ahivina kely moa dia ry zareo frantsay no nanao an'izay fanambarana izay voalohany ary dia nanaraka ny anglisy dia izao tonga izao ihany koa zany ny Amerikanina sy ity vondrony ny naman'ny Syrie ity. Hijanona any ivelantsika eo amin'ny lafim-baovao manaraka dia ny insolite.
Ny asolita araka nefa nambara teo dia somary vaovao mampalahelo anankiray ary mety amplazantsika hoe mahafaty ve ny fitadiavana vaovao indraindray sy ny fitadiavana zavatra mahaliana ny mpiaino sy ny mpijery satria dia radio anankiray radio australiana no nanao hetsika nandritry ny fampidirana hopitaly ny prince vavy keta tamin'izay fotoan'izay moa izy dia fantatra hoe bevoka ary dia nisy ny hetsika izay nataony ity radio antsoina hoe today fm ity zareo ireo dia australiana ary dia nanapa-kevitra izy ireo ny antso an'ity hopitaly ity ary nanao toy ny hoe zareo no mpanjaka vavy sy ny prince Charles dia teo no nanomboka ny tantara satria enotsika kely aloha ilay fandehan'ilay antsoina hoe canular na hoe sangy angamba no azo enona azy. Hello, good morning. Can I visit 7 please? Oh, hello there. Could I please speak to Kate, please, my granddaughter? Oh, yes, just hold on. Thank you. Soldada put them... Dia tamin'iny moa zany dia niantso izy ary nangataka ny hazo ny zavikeliko mety ho azoko ve ny zavikeliko ilay ramatoa ary dia tonga dia nomeny ilay teo amin'ny standard ny infirmière manokana izay mikarakara n'ilay prince vavy keta iny antso iny nandeha nivantana tamin'ny radio atrano nefa niresaka ary dia nandeha teo niresaka ary ilay infirmière dia niny tanteraka mihitsy fa tena ny mpanjaka vavy no miresaka aminy ary dia nomeny avokoa ny vaovao rehetra mahakasika ny prince vavy ny fahasalamany ny zavatra nitranga sy ny sisa sy ny sisa kelikely avy teo ary dia fantany ihany fa sangy no nitranga ary nandeha nivantana tamin'ny radio izay sangy izay hatreo aloha dia ohatrany hoe nijanona mora ihany ny tantara kelikely avy teo rehefa nandeha tamin'ny radio sy ny gazety rehetra ny tantara dia fantatra fa maty ilay infirmière izay nandray an'io antso io ary raha ny fanadihadiana voalohany dia namony tena i ramatoa 19 taona izy no tratran'izao famonotena izao ary nisy ny taratasy izay napetrany araka ny voalazan'ny gazety iray any Angleterre mbola tsy fantatra kosa ny tena ao anatin'izay taratasy izay. Ny vaovao farany moa mahakasika ity vaovao ity dia ilay radio izay asany izy mianadahy ireo dia nanapa-kevitra fa ny vola rehetra izay hiditra eo amin'ny dokam-barotra manomboka androany ka hatramin'ny faran'ity taona ity dia omen'izy ireo ny fianakaviany ramatoa infirmière daholo. Izay ny asolitsika ny amin'ny androany hoentsika miditra eo amin'ny vaovaony kolotsaina. Mpanakanto maro avy amin'ny lafivalonynosy eto Madagasikara miangaly ireo gadona rehetra no tonga nanotrina ny fitokanana ny Coliseum de Madagascar omaly raha ny zavatra hita dia faly sahirana ireo artista satria na dia lehibe aza ny toerana dia mbola baraingo mipetraka ny hoe fomba ahoana no amenona izay kianja izay na izany aza nefa dia hita ho niavaka sy nafinaritra ny fety. Mpira maro avy amin'ny lafivalonynosy fantadaza eto amintsika no tonga nanatrika ny lanonam-be fitokanana ny Coliseum de Madagascar omaly. Faly sahirana ihany anefa ireo mpanakanto satria lehibe ny toerana ary mety ho sarotra ny ameno azy. Tena zavatra tsara aloha le fahavitany le zavatra fa zava-doza ny ameno an'io marina raha ohatranay aloha tsy mahafeno an'io mihitsy fa angeza loatra izy zao ny atao anatiny misy ny rehetrarehetra azo asiana fandriana kidoro misy WC manara-penitra tsara daholo zany raha ho an'ny mampime aloha tsy feno zany misy fomba fiteny zay hoe tena faly faly kosa angamba mba zavatra mba milay ny vitan'ny fitondram-panjakana mba elanelaka mba misy nitsinjo mba misy manohana ny mpanakanto. Nanana ny heviny manokana ihany koa ireo tonga teny an-toerana mikasika ny fahavitan'ity kianja manara-penitra fandraisana hetsika kultoraly ity. Ny ao ambony matoy zany natao dia misy mahazo tombotsoa mainty misy raha mahazo tombotsoa matoy najorony. Ny eritseritra amin'izao dia ny pilote tezamita aloha voalohany indrindra. Faly aloha tetseko dia mahafinaritra mba mahazo vahana zany mpanakanto sy ny rotsizay. I Fara Jones sy ny mpandihy no nanokatra ny lanonana. Anisany nampiavaka ny lanonana ihany koa ny fandraisan'ny filohan-tetezamita ny firana izay nindramany ny irany tarika tsy akoraka namana ary nanotrina azy tamin'izany ireo mpanakanto vitsivitsy.
omenanao ao anatin'ity sary manaraka ity kosa indray ny mahakasika ny Coliseum iray manontolo. Taorian'ny fisokafan'ny Coliseum de Madagascar tamin'ny fomba ofisialy omaly dia fantatra ary fa omenan'ny komina sy vondron'olona tsy miankina ny fitantanana ity toeram-pampisehoana manara-penitra ity. Manara-penitra satria akoatra ny alehiben'ny toerana manontolo izay mirefy 1,9 metatra toradroa dia misy efitrano mendrika 4 andraisana manokana ireo mpanakanto hiakatsehatra sy iomanan'izy ireo. Mety ahazaka olona ny amin'ny 5 alina any ho any ny toerana izay mitsinjara ho 5,3 alina ny mipetraka ary 5,1 alina kosa ny mitsangana eny aloha. Mahazo anjara amin'izay ihany koa ireo olona manan-kilema. Lehibe mihoatra n'ireo fahita mahazatra ny lampiazo ho an'ireo artista izay mirefy 1 metatra toradroa. Midadasika ihany koa ny toeram-piantsonan'ireo fiara satria mahatratra 1 alina metatra toradroa ny alehibeny. Tsy adino ihany koa ireo toeram-pitsaboana maromaro andraisan'ireo sanatritra doza sy tsy fahasalamana mandritra ny fampisehoana iray. Mitontaly eo amin'ny 12 lavitrisa ariary eo ny vola lanina hatsanganana ny Coliseum de Madagascar. Mbola misy ny fanamboarana sasany atao ao an-toerana toy ny fiantsonan'ny helikoptera. Tsara marina fa ny 7 volana septambra 2024 no nanomboana ny asa. Ny mahakasika ny fifananana afrikanina eo amin'ny taranja baolina kitra ny taekwondo ihany koa ireo anisan'ny vaovao ny fanatanjahantena hoentiny andro lalena andriamasy amintsika. Manao ny andro lalena? Salama aby, salama koa tsika rehetra ny tokantrano totosa tamin'ny omaly ny antsapaka namaritana ny fandaran-dalao amin'ny fananana afrikanina anomboka ny taona 2024 avy zao manana ekipa roa solotenantsika dia ny tompondakan'i Madagasikara sy ny tompony amboara Madagasikara ka fantatra zao fa ekipa angolais no fiandona amin'ny AS Adema any amin'ny fiadinan'ny tompondakan'i Afrika ary ekipa amin'ny Swaziland kosa no iona amin'ny terrible de la côte ouest amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny confédération africaine. Ekipa telo samy enjana teniviny Afrika no miandry ny AS Adema tompondakan'i Madagasikara amin'ireo fandaran-dalao ny fiadina izay tompondakan'i Madagasikara isan-tarika amin'ity taona ity. Larana faharoa amin'ny fanana nasionalin'ny Angola tamin'ity taona ity dia ny Desportivo Primeiro de Agosto no ifandona amin'ny ekipa nisy rana Premier voalohany ao anatin'ny fantsanana savaranando 12 na 14 na 17 febroary avy izao ka ny lohan-da Angola ny lalao mandroso ary eto Madagasikara kosa ny lomverina ny fiandohan'ny volana Martsa. Raha madingana ny tompondakan'i Madagasikara dia idona avy hatrany amin'ny Espérance de Tunis izay tompondakan'i Tunisie sady iray amin'ireo ekipa nahazo tombo manokana ka tsy niatrika ny dingana savaranando 12 na 14 na 17 Martsa eny amin'ny kianja be Masina sy amin'ny lalao miverina tao an'ny Tunisie afaka tapolana Réunion. Rehefa afaka eo indray ny AS Adema dia fandona amin'izay mandresy amin'ny GSM Bejaia avy any Algérie sy ny Olympique FC avy any Nigeria izay fandona amin'ny tavoaka amin'ny lalaon'ny Asante Kotoko avy any Ghana amin'ny Sony Nguema avy any Guinée Équatoriale. Aorian'ireo lalao ireo ny AS Adema vao afaka misioka fa tafiditra ao anatin'ny fanitsana isam-bondrona izay efa dingana avo tokoa. Etsankilany kosa dia ny ekipa ny Mbambane Highlanders avy any Swaziland izay efa 12 tompondakan'i Swazia no ifanandrina amin'ny terrible de la côte ouest tompony amboaran'i Madagasikara amin'ny fanitsana savaranando ka isika no apetrano lalao mandroso 12 na 14 na 17 febroary avy izao ary ho an'ny Mbambane ny lalao miverina ny fiandohan'ny volana Martsa. Raha tavoaka ny TCO dia ifanandrina amin'ny Ismaili avy any Egypte izay nitanany larina fahinana tany an-toerana tao amin'ny tompondaka saingy nandromaka any amboara. Nitapaka amin'ny volana Martsa nanaovana lalao mandroso any Le Caire. Aorian'io TCO vao iroso amin'ny lalao ampavalon-dalana voalohany izay mety aonany amin'ny Ali Chandi avy any Soudan na ny tompony amboaran'ny Centrafrika na ny DDB avy any Ethiopia. Eo amin'ny taranja tenisy kosa dia saika tsy zakan'ireo mpifaninana ny loka azon'izy ireo tamin'ilay fananana ao amin'ny taranja tenisy na ny Open Country Club Race niaraka tamin'ny Master BID ny tanterahana ny farany herinandro lasa teo. No marian'ny Michel Razakabona ray amin'ireo mpikarakara ety antsika ao an-taranja tenisy ity fa nahafatra mpilalao avy any ivelany izy ireo amin'ny andiany fahatelon'ny Open Orange Country Race Club amin'ny taona ho avy io mba ampiakarana kokoa ny avo teknika amin'ny faninanana ary ariasa amin'ny Air France izy ireo amin'izany. Tanjony reto ray aman-dreny reto tamin'ity fananana timo ny an'olo tanana ny Rozana Menada dia Oseana Razakabona sy miaro Zoro Kotondrambo.
anampiana tennis malagasy koa le izy satria zany efa me matanjaka ny tennis malagasy zany eo amin'ny niveau an'ny ankizy zany noho ny fisian'ireo tournoi reo dia niakatra be le niveau an'ny ankizy tsirairay avy dia raha momba ny isda reo moa zany le zanak'ireo dia sélectionner zareo mandeha manao championnat d'Afrique austral amin'ny début janvier fa miankina amin'ny billet sy ny ina moa zany fanomezana avy any amin'ny fanjakana zany no ahafahantry zareo hoe lasa na tsy fa manantena zay hoe anampy anay fanjakana satria fantatray fa fanjakana manampy ny sport ny fanjakana zao ka manantena zay hoe anome moyen zany izy andehanan'ireo ankizy ireo. Loka maro avy tamin'ireo mpanoana maro samihafa ny ampy amboara lehibe sady goavana maro natolotra ho an'ireo ny tanany larina valo voalohany tamin'ity fananany ity. Saika tsy zaka ny Riano sy Océane ary zaka kely sy Arniony mihitsy moa ny loka natolotra azy ireo tamin'ny pomba ofisialy teny amin'ny City Grille Laroby ny alatsinainy hariva lasa teo. Ary farany fananana ayady dia nanjakany klubany dynamique ny fiadiana izay tomponaka Madagasikara eo amin'ny sokady zandriny ao anatin'ny taranja taekwondo WTF izay nitanterahana ny farany herinandro lasa teo tetsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina. Nanjakazakany klubany dynamique avy amin'ny manjakandrina tanteraka ity fananana ao sokady zandriny teo amin'ny taranja taekwondo WTF ity. Saika naoronyity kluba avy amin'ny vakina diny ity avokoa ny akamaroan'ireo medaly ny adina tamin'izany. Nahazo medaly 420 izy ireo ka volamena ny 7 izay azon'ny Natanael sy volana Steven eo amin'ny sokady Poussin, Maifandriana sy Richie eo amin'ny sokady Pupille Zazala, Schneider sy Mahertina ary Steve teo amin'ny sokady Benjamin, ny ampy volafotsy 12 ary alimy 7. Ny ekipan'ny Lyon kosa ny tanany larina faharoa nahazo medaly volamena 7, volafotsy 2 ary alimy 7. Fahatelo ny ekipan'ny Jim Center nahazo medaly 13 ka volamena ny 7. Akoatr'izay dia samy nahazo medaly volamena ihany koa ny kluban'ny Sabnam, ny Skapara, ny Black Tiger, ny ATKD ary ny TCA. Dingana goavana tsy maintsy lalovany ity fananana sokady zandriny ity raha araka ny fanazavany tali teknika nasionaly ny Fédération Malagasy taranja taekwondo WTF. Satria natsapa zany izay fa hoe tokony tsy ho negligena mihitsy ny kilonga kely ireo no avin'ny taekwondo sy ny ekipa malagasy raha ny anaingy efa vita ny ekipa nasional zandrinay ireny raha pitso raha afaka pitso ireny mety efa tsy anao tsony fa reto kilonga reto zany no avin'ny taekwondo malagasy. Ny farana treo zany tompo lalaovana amin'ny Fédération Malagasy sy ny taranja taekwondo WTF fa andrasana kosa ny tady tsara bola tamin'ilay fampiatranona ny fiadiana izay tompondakan'i Afrika natao teto amintsika farany teo sy ny fifidianana fanavaozany komity mpitantana azy. Mahery 20 minitra ny amin'ny valora eto Madagasikara afaka ora vitsivitsy dia isy orana kely eto Antananarivo mety isy oram-baratra ihany koa amin'ny faritra sasany fa ny maripana dia tsy misy fiovanana be loatra oharina tamin'ny omaly 20 degré celsius ny mafana indrindra amin'izao fotoana izao 7 kosa ny mangatsiaka indrindra raha mpitso amin'ny 10 ora maraina ny masoandro dia miposaka amin'ny 10 ora sy 9 minitra izay ihany koa no fotoanantsika ato anatin'ny jité mitoy ny fandarana eto amin'ny Drumina mazava loatra dia mirary alina mafinaritra miaraka aminay veloma daholo. RTL nanolotra ho anao teo ny jité miaraka amin'ny art de vivre. Cornstick mampifalatsika ato anatin'ny jité.